Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Olotranao ny fampalalam-baovao. Niverina ho rivodoza indray Fredy ary verina indray eto Madagasikara miaraka amin'ny rivotra sy rotsakorana betsaka. Ny tranga tahaka izao izay mila fanapa-kevitra aingana sy entitra ampianana ny fahavoazana tsy maintsy miseho ary koa maneho miharihary fa ilaina ary zava-dehibe ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana. Tsy voatery andry ny fanapa-kevitra avy aty amin'ny fanjakana foibe ireo eny fotony vao afaka hetsika. Nafen'ny fepetra maharivodoza androany ilay ambiny Fredy na ray maso tao amin'ny lakan-dranon'i Mozambika. Akasika ny morontsiraka antsimo andrefany nosy ato anatin'ny 2 andro avy izy raha ny vinavina ny meteo ka itombo ireo faritra azo ny fampilazana loza fanairana mahakasika izany. Mijanona ho Fredy ihany ny anaran'ity rivodoza ity. Tsy vonona amin'ny fanatanterahana fifidianana madio eto amin'ny firenena ny fitondrana ankehitriny raha ny faneho-kevitry ny mpanao politika androany. Tsy mahavita mandresy lahatra ny mpiara-miombonantoka nampiara-bola noho io ny tsy fisian'ny finiavana io. Izao indray tsy mbola any amin'ny fifidianana ny vola no atotony fa amin'ny tetikasa tsy mahasoa ny vahoaka. Tsy manana fahefana anjifana ireo solomaso any amin'ny toerana voatokana ny akamaroany ireo marary maso. Ankilan'izay efa mahazo vahana ireo karazana areti-maso noho ny fampiasana écran. Ireo tanora izay mampiasa ireo karazana fitaovana maro samihafa no maro anisa mizaha maso manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia. Mpifindramona Afrikanina maintoditra maro no monina eny amin'ny sisin-dalana sy miaina tsy zarizary ary miandry fanampiana avy amin'ireo vondrona tsy miankina amin'izao fotoana noho ny fitsoahana ny herisetra mianjady tamin'izy ireo any Tunisia. Tsy herisetra ambava fotsiny fa efa tonga amin'ny fikasihan-tanana mihitsy ny ainan'ireo maintoditra hiara ny fanavakavaam-bolokoditra ho Tunisia ankehitriny. Anjato no efa nahazo fiaramanidina ody an-tanindrazana hatramin'ny androany. Ary avy hatrany ary ny antsipirin'ireo. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidihana ny tokantrano amin'ity sabotsy alina ity. Tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao ary asaina ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny mahatoa andahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao hatrany no anomboantsika ny fotoana amin'ity alina ity dia niverina ho rivodoza indray Fredy ary verina eto Madagasikara miaraka amin'ny rivotra sy rotsakorana betsaka. Ny tranga tahaka izao izay mila fanapa-kevitra aingana sy entitra ampianana ny fahavoazana tsy maintsy miseho ary koa maneho miharihary fa ilaina ary zava-dehibe ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana. Tsy voatery andry ny fanapa-kevitra avy aty amin'ny fanjakana foibe ireo eny fotony vao afaka hetsika. Matoa andahatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Tsy tahaka ireo rivodoza rehetra nandalo teto Madagasikara izay niverina ary hiazon'ilany atsimo andrefany Madagasikara indray Fredy tamin'ny 7 maraina teo tany amin'ny 7,700 kilometatra andrefana somary avaratra andrefan'ny Toliary no nisy ny foibeny Fredy. Nitombo hery ka lasa rivodoza indray izy. 500 kilometatra isan'ora ny rivotra entina izay arahana tafiotra 70 kilometatra isan'ora. Mikisaka miatsinanana somary atsimo atsinanana izy ka mahafaka 7 kilometatra isan'ora. Ato anatin'ny 2 andro avy tombanana anatona ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefana Fredy. Ito iary azo rotsakorana betsaka ny tapany andrefana sy atsimony nosy hatramin'ny alatsinainy avy izao. Ireo amin'ny ankapobeny no voalazan'ny foibe famantarana ny toetry ny andro ny maraina teo. Efa nitondra takaitra maro Fredy taorian'ny fandalovany ka izao miverina izao indray. Midika izany fa misy fiverenana izay milaza sahady fa ho betsaka ny fahavoazana noho ny rivotra sy ny rotsakorana entiny. Mafy ny fiatrehana izany ho an'ny mponina izay tsy maintsy mitady ny androany izay arapaka androany noho ny hamafy ny fiainana sy ny tsy fisian'ny asa. Ankehitriny any aminy avokoa ny masony rehetra ary indrindra mitodika amin'ireo mpitondra sy ny tompon'andraikitra mahefa. Tokony ho aingana ary entitra ny fanapa-kevitra ho raisina manoloan'izany ialana amin'ny fitombony ny fahavoazana. Ny zavatra hita sy tsikaritra hatr'izay mantsy fanapa-kevitra tampoka tsy misy fampidiniana melo akory no raisin'ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra. Ankoatr'izay voatery ary tsy maintsy miandry ny fanapa-kevitra ny fanjakana foibe ireo eny fotony vao afaka mihetsika sy manao zavatra amonjena ireo traboina na ihany koa isoroana izay fahavoazana mety hitranga. Tranga izay maneho miharihary
fa ilaina ny fametrana ny fitsinjaram-pahefana eto amintsika. Raha toa ka omena fahefana sy izay rehetra ahafahany mandray an-tanana ny zava-misy eo aminy ireo eny fotony, ho mora kokoa ny atrehana ireo olana isan-karazany ary ho aingana kokoa ny fanolorana vahaolana manoloan'izany. Tsy mandeha ho azy anefa izany, tsy maintsy manana viana sy paikady ary politika mazava ifehezana izany ny fanjakana. Tokony alana ihany koa ny fitiavana teseho etsy indrindra amin'izao tompom-pifidianana izao, ka tsy maintsy ho ny filoha no hidina ifotony vao misy ny etsika ara-tsosialy sy ny famondena ireo traboiny. Tahaka izany ohatra no nitranga tao Mananjary farany teo, tsy maintsy niandry ny filohan'ny repoblika vao nozarainy ireo fanampiana sy sakafo ho an'ny traboiny. Dia sanatria ve izany ihany koa no hitranga raha misy ny fahavoazana ao amin'ny faritra atsimo andrefana amin'izao fiverena ny rivo-doza Fredy izao. Araka izany dia nafiny fepetra maharivo-doza androany ilay ambany Fredy narahi maso tao amin'ny lakan-drano Mozambika. Kasika ny morontsiraka atsimo andrefana ny nosy ato anatin'ny 2 andro avy izy raha ny vinavinan'ny meteo ka nitombo ireo fatrana azo ny fampilazana loza fanairana mahakasika izany. Mijanona ho Fredy ihany koa ny anarany ity rivo-doza ity. Fen'ny fepetra maharivo-doza ilay ambany Fredy eo amin'ny lakan-drano Mozambika, hoy ny teo aniva ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro ny hariva teo tamin'ny 5 ora. Ny anazo erika anantona akaiky ny morontsiraka ny faritra atsimo andrefana noho izany ity rivo-doza ity ato anatin'ny 2 andro manaraka. Toboery izy an'teo maraina dia mafen'ny fepetra maharivo-doza zany izy ho amin'izay tanyteo maraina izay. Amin'izao tika miteny izao zany dia tamin'ny maraina izy nisokajitsika ao anatin'izay atao hoe tempête tropicale modérée. Dia katramin'izao tika miteny izao zany dia amin'izay stade izay aloha izy tempête tropicale modérée zany hoe rivotra miaraka aminy manodidina ny 520 kilometatra isan'ora dia nitafiotra 70 kilometatra isan'ora. Mikisaka miantsinana somary aty matsanana moa ty rivo-doza ity amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora ato anatin'ny 2 andro manaraka zany hoe manodidina ny lafinany any dia lafina akaiky kokoa ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefana ny foibe sy ny vatana miaraka amin'ity rivo-doza ity. Anarany moa zany dia Fredy loatra eto tsy miova tsony. Ho betsaka hatrany ny rotsakorana noho izany ka nitombo ireo faritra nazo ny filazana loza manambana sy ny loza fanairana mahakasika izay. Toy araka izany aloha nazo ambara mitoy araka izany ny rotsakorana betsaka amin'ny morontsiraka alefan'ny nosy manontolo iny zany hoe ny melaky, menabe ary atsimo andrefana. Dia ao anatin'izay ihany koa mba ho fisorohana ny loza dia misy ny filazana miloko mavo zany ho an'ny Morobe indrindra moa fa nitolera voalohany sy faharoa sy Betioky iny. Natao ihany koa nefa na izany ny loza fanairana ao amin'ny loko maitso ho an'ny faritra avarabaratra kokoa ny atsimo andrefana zany dia Menabe, distrika Beroro, Ankazoaby, Sakara, Benenitra sy Apania atia mba ho fisorohana izay loza zay ihany koa dia nasiana loza fanairana izay toerana izay. Dia ny any an-dranomasina moa mazava ho azy fa tsy tokony atao zany ny andrika ao anatin'ny 3 andro manaraka aloha farafarasiny aloha. Raha maso akaiky ny fivoarana ity rivo-doza ity amin'izao fotoana raha nambara ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro hatrany. Mbola mipetraka ny filazana miloko mena na loza mitatao amin'ny mety ho fahasarotany fifamoivoizana na faharendriana an-dranomasina eo anelanelany Morondava sy Tôlanaro. Lafim-baovao hafa dia tsy maintsy hisy ny krizy eto Madagasikara raha toa ka mitohy ny ampimamba izay ataon'ny fianjakana amin'izao fotoana. Hoy ny solombavam-bahoaka lany tao amin'ny distrikany Toamasina voalohany, Roland Ratsiraka, andinin-dalàna miisa 7 no tokony hosoloana amin'ny lalàna mifehy seny amin'izao fotoana tonga ireto farany aleo tena. Fitsy nokoloina. Tokony aleo tena ny seny amin'ny asa izay sahaniny eto amin'ny firenena. Hoy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka androany, saingy tsy izay no zava-mitranga amin'izao fotoana. Araka izany, tsy maintsy hisy ny krizy eto amin'ny firenena raha toa ka mitohy ny ampimamba ataon'ny fanjakana. Andian-dalàna miisa 7 eo amin'ny lalàna mifehy seny no natolotry ny antoko MTS ahafahana mametraka ny fahaleovantena amin'ny vaomiera mahaleotena amin'ny sahana ny fifidianana. Azadigno fa seny mitovy amin'ny arbitre. Maleo tegna ny arbitre kanefany ny ligue ny football sy ny fédération ny mpagnano baolina mametraka an'zareo. Donc zany zahay tsika vahoaka sy mpagnano politika tokony mametraka ny seny.
fa tsy mandeha miloha ny CNI fa mitongilana dia tsy faly zay jiaby ary mankasitraka dolo ny mpagnano politika amin'ilay volavolan-dalàgna entintsika zay entina amin'ny anteny maira-pirenena tsy ho ela dia mankasitraka zareo amin'ny fanovagna io nahita ny opposition jiaby za dia d'accord zareo amin'ilay volavolan-dalàgna entintsika io no avintsika io ny tegna tsy adikevitra tsara ho an'ny vahoaka malagasy ary hagnano zavatra maharitra zany. Tokony ahaka lesona tamin'ireo zotra-pifidianana rehetra efa nisy teto amin'ny firenena ireo mpikambana eo amin'ny biraon'ny CNI amin'izao fotoana raha ny fanazavana ahinany sy ny alabato raha tokambola ny mpitondra amin'izao fotoana no lany ho nisy olombavambahoaka Roland Ratsiraka raha ny toetra rahan'ny-pirenena no jereny. Mintsy mantoko zay fa hagnano alabato ny fitondragna ary tadidio teniko tamin'ny fividianana sy olombavambahoaka efa nangalabato zare fividianana be ny tanàgna amintsika miteny zao jerevo ny valim-pividianana tamatafy fa zahay MTS ny manana olona maro indrindra agnatin'ny commune aza signa alabato amin'ny fividianana présidentielle io fa tsisy olo agneky afantatra zao fa ny fitondragna dia tsy manana cote tsony ambany be cote ny fitondragna ary izy mieritreritra hoe tonga dia hoe olany tsy possible zany za tia nagnano fividianana 10 taogno mafantatra fa natetika nisy alabato ary tsisy alabato karaha tamin'ny farany teto Madagasikara donc zany dia efa mampitandrina le fitondragna za ajanono agny zay eritreritra alabato zay satria ho tsarain'ny tantara. Anolotra volavolan-dalàna antsina ny lalàna mifeny CNI izay andrasana ny fandaniana eny anivon'ny anteny maira-pirenena ny olombavambahoaka avy amin'ny antoko MTS. Fa tsy vonina amin'ny fanatanterahana fifidianana madio eto amin'ny firenena ny fitondrana ankehitriny raha ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika androany tsy mahavita mandresy lahatra ny mpiara-miombonantoka hanampy ara-bola noho io tsy fisiny ny finiavana io izao indray tsy mbola any amin'ny fifidianana ny vola no atotona fa any amin'ny tetikasa tsy mahasoa ny vahoaka onona saina no mitatry ny antsifiriny izay. Hatramin'ny androany tsy mbola nahavita nandresy lahatra ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika ny fanjakana malagasy anoana ara-bola ho fanatanterahana ny fifidianana. Maro ireo teboka napetraky ny mpamatsy vola ilana fanitsina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo saingy tsy tanteraka hatramin'izao antony mahatonga ny antoko politika ametra-panontaniana amin'ny fahavonona ny fanjakana hanao fifidianana amin'ity taona ity. Efa tamin'ny taona 2024 sy 2024 efa misy ataoko hoe programma nyresahana tao amin'izany raha hoe nanampy antsika 7 isanjato izy tamin'ny 2024 dia 5 isanjato tamin'ny taona 2024 dia mieritreritra izy fa any amin'ny atsasan'izany sisa no ataony raha ohatra mba mifanaraka amin'ireo hevitra zay natolona zay nijeren'ny olona zany izao fotoana zao hoe tena tsy hita mihitsy zay ezaka natao io zao hitantsika le hoe le refont io dia tsy malala hoe nanahoana tokoa fa maninona izy io ohatran'io fa nitazana aloha dia tsy araka zay mba tokony ho izy natao. Mampanahirana fotsiny zany amin'izao fotoana zao ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana hoe tena vonina marina ve ny CNI hanatanteraka fifidianana vonina marina ve ny fitondram-panjakana na ny vola entina manatanteraka ny fifidianana ho tantan'ny CNI zany na mitantana ny CNI na ny lalam-pifidianana sisisa. Ankoatra ny mbola fitadiavana famatsim-bola avy any ivelany anatanterahana ny fifidianana maro ihany koa ny kajikajy politika apetraky ny mpitondra hoy ny eo anivon'ny antoko HVM antony mampiazo azo ny fanjakana. Zao raha le 9 dia fantatritsika fa anticiper mba ahafahana ve mametraka fepetra manokana satria zany natao tamin'ny 2024 natao 7 novambra izy mba ahafahana mampiditra mesure exceptionnelle anisan'izany nasainana antony nalay fepetra momba ny fitantanam-bola teo amin'ny antoko politika aloha mba hitseny amin'ny zavatra tena ilaina angamba ny fandaniam-bola ny fitondram-panjakana zay angamba vahaolana voalohany dia rehefa manampy ny olona rehefa avy eo ohatra ny fanampiana rehetrarehetra fa tsy hoe ampiakinao ndoha amin'iny hoe rehefa tsy manampy ny olona dia fifidianana zara fa fifidianana zany no atao mafisinay foana fa tsy hany fitondram-panjakana irery akory ny fifidianana io tsy ohatran'ny hoe politika mpanjakana hoe nenay ny téléphérique no ataonay izy mitondra dia zay zany nytiany dia ataony le izy tokony hazava ho anrehetrarehetra ny fandaram-potoana ny fepetra ho raisinao fa tsy hoe nareo rehefa anao nareo dia ataoviny nareo. Tsy ivina vao tsely izay ny firenena mikambana no nanomeny toromarika ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara tsy hiditra amin'ny fanampiana ara-bola mivantana ho fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Antony izany araka ny lahatsoratra navoaka ny Africa Intelligence ny hitazomana ny toerana sy ny fiandrianan'ny firenena mikambana sy ireo ratsa mangaikany.
avy amin'ny tatitra nataony irakizy ireo teto amintsika izay nanao ny fanadihadiana momba ny tontolon'ny fifidianana no nahatonga ifanapa-kevitra io. Andrasana araka izany izay ho toy ny ity zotra-pifidianana eto amin'ny firenena ity. Fifidianana madio izay ametrahany vahoaka mpitondra anala amin'izao fantrana lalina izao. Fanamokany mpahambola tamin'ny FEC na ny facilité élargie de crédit mitetina $2.7 tapitrisa $, ho an'ny Madagasikara ny FMI. Fanapahana izay nivoaka tao aorian'ny tombana ny sy ny fivoriana no tanterahany filan-kevim-pitantanany. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa ilaina ny fanamafisana ny fahaiza-mitantana sy ny mangarahara ataon'ny mpitondra ho fanatsarana ny sehatry ny toe-karena. $2.7 tapitrisa no navoaka ny Fonds monétaire international tamin'ny alalan'ny facilité élargie de crédit ho an'i Madagasikara. Io ny tapaka nandritra ny fivoriana ny filan-kevim-pitantanana ny FMI izay natao anohanana ny famarina toerany toe-karena sy ny lafin'ny arabola. Tamin'izany ihany koa no nanairan'ny FMI ireo tompona ndraikim-panjakana ametraka politika matotra sy azahoana vokatra azo tsapahitanana ho an'ny toe-karem-pirenena. Hitan'ireo teknisiany eo anivon'ny FMI araky ny fanambarana navoakany teo amin'ny tranokalany fa mbola ambany sy marify ny toe-karena ary marisarisa ihany koa i Madagasikara eo amin'ny lafin'ny fahaiza-mitantana. No hitrangana tsy fahaiza-mitantana io, ampin'ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, mihazakazaka ny fisondrotry ny vidim-piainana hoy ity fanambarana ity ary mety oatra ny 100,000. Ahina iamafy ny fahasahirana eto amin'ny firenena raha ny fanazavana hatrany. Raha jerena ihany koa ny toe-java-misy ara-politika amin'izao, miampy ny tany fanaovam-bakisiny atiana amin'ny COVID-19 izay ambany eto Madagasikara. Nandritra ity fivoriana ny filan-kevim-pitantanana ity ihany koa no nanambarana ny Tale General Lefitra sy filopisolo-toerana Antoinette Saye fa ilaina fifehezana ny fitantanam-bola eto Madagasikara mba hampitomboana ny teti-bola atokana ho an'ny sosialy sy ireo fotodrafitrasa ilain'ny vahoaka. Eo ihany koa ny tokony hijerena ny lalàna mifehy ny fanondranana arenan-kibony tany mba hanomezana aina ny fanondranana sy hampitomboana ny vola miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Tsy tokony hotazanam-potsiny ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana hoy ity Tale General Lefitra ity, indrindra manoloana ny fiovan'ny toetrandro. Ny banky foiben'ny Madagasikara ihany koa ankilany tokony hanohy ny ezaka ho fametrahana ny politika hamaro toerana ny sandam-bola malagasy manoloana ireo ambana samihafa hoy ny FMI. Raha tiana ny anatsarana ny toe-karena, ilaina ny fametrahana arofanina amin'ireo tsenam-barim-panjakana samihafa hoy ny FMI. Eo ihany koa ny fanarahana ny tatitra ny Cour des comptes ahafahana manitsy ireo lesoka. Mifanindran-dalana amin'ireo miady amin'ny kolikoly sy ny famerenana ny fitokisan'ny vahoaka ireo andrim-panjakana. Faranao rampitso amin'ny fitora riva eto amin'ny fahitalavitra Kolo ny fandaharana voalohany imaso. Ity fandaharana ity izay iresahana ny toe-draharaha politika sy ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Vahiny fandaharana ho an'ny rampitso ny filohan'ny antoko tsara tahafina parainy Auguste arahoary ny sombony amin'izany. Madagasikara sy ny fiovan'ny géopolitika eran-tany fahitanao azy. Io moa zany isika zao dia sahirana isika an'io. Sady mahazo signa amin'aty ngamba na ianao le interview le premier conseiller izy igny ambasadin'ny Russie ambasadin'ny Russie hoe anadisy fanantanagna misy izy nataony les positions ndraisika farany teo zany. Nefa dia satria ino antony fa be ny fanekegny tagny tamindreo tagny itazona ny opposition sika. Nefa misy ihany koa ny sindry avy amin'ny firenena tandrefagna ihany koa. Dia io asika zany zao sa eo voatery misabosabaka gauche à droite eo asika zany diplomatie sika hoe izy sy mazava tsara fa misy ambiguïté be ny diplomatie sika ankehitriny amin'io raha. Mitsara tafina be zany miray hevitra amin'ireo mpiara-pirenena antoko politika sasany milaza hoe tokony atao mangarahara ary azo araha-maso ny fandaniana hoentina manao fampielezan-kevitra. Zay dia miaraka ameo zay. D'abord loha ranom-bola aloha taina nagnanao n'io vola io. Taizana zany mpiasana banky aho mpiasana banky zany fantatra ihany le volan'olo amio hoe sy misy olo zazavavin-drano magnome volanao. Misy zavatra sy metimety foana nazahoana n'io vola be io. Loha ranom-bola dia manaraka an'izay le plafonnement na dépense. Satria mba mamegnatra ne isika firenena mahantra ohatra ny Madagasikara aty mahalany misy 180 millions $2 amin'ny élection candidat anankiray. Dia ahoana zany sy mety zany sy mety. Dia nefa ny France ngamba ny mety $10 millions gnanazy dia mahavita gnanary Macron io.
araka izany dia rapitso amin'ny fitorariva no anarantsika manontolo ny fandaharana iny izay andraisany Rabe Arivony Naina mpanotra ny fandaharana ary ny filohany antoko tsara tafina parainy Auguste fa lafim-baovao hafa dia mitaky ny fanesorana ny mpanolo-tsaina voalohany eo anivony Masoivony Madagasikara any Frantsa Randimby Arsoa Ramiako Alsoa Mamonjy Soa ankehitriny ireo mpiasan'ny Masoivo raha ny fanambarana vokan'izy ireo iroso amin'ny fitokonana manomboka ny fahenina ny volana Martsa ho avy izao izy ireo manoloana izany raha ny fanambarana trany raha tsy misy ny fanaisana andraikitra Abraham Radriamanana Anatanteraka fitokonana manomboka ny alatsinainy fahenina ny volana Martsa izao ireo mpiasa eo anivon'ny Masoivony Madagasikara ny Frantsa raha ny fanambarana navoakan'izy ireo. Anton'izany ny fitakinan'ny fanesorana ny Randimby Arsoa Mamonjy Soa mpanolo-tsaina voalohany Masoivony Madagasikara ao Frantsa noho ny fanararotam-pahefana ny fandrahonana ireo mpiasa amin'ny endriny samihafa, ny fanambaniny sy ny fanaovany tsinitsinina ireo mpiasa. Eo koa ny fampiasan'ity mpanolo-tsaina voalohany Masoivony Madagasikara ao Frantsa ity ny toeram-piasana misy ny Masoivo trano fonenany. Tsy aivina, efa nisy ny fametrana ny fitarainana nataon'ireo mpiasan'ny Masoivony Madagasikara ny Frantsa ho an'ny ministry ny raharaham-bahiny eto 2024 manoloana ny fanararotam-pahefana nataon'ny Randimby Arsoa Mamonjy Soa. Andrasana araka izany ny hotoy ny raharaha. Tonga eto amin'ny fotoana ny doka foy isika tomboko lasy tomboko vavy miverina eto isika ao aorian'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ary. Marco! Lave-y, essaye! Homem 60, laissez! Lave-y! Homem 60, laisse Brenna! Lave-y, essaye! Homem 60, laissez! Marco! Balika Homme 60, jiro antona telo lehibe, jiro entin-tanana ray, mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ary afaka mamahana finday. Manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro, mandrapahefanao ny vidiny manontolo. Balika, mamiratra no avoko. Homme 60. Laissez-vous tenter par les nouvelles saveurs de la vache qui rit. Emmental, savoureux à souhait pour réveiller vos papilles. Light, allégé en matière grasse pour ceux qui veulent garder la ligne. Fromage rouge, le goût prononcé de lait d'âne pour sublimer vos repas. Extra crème, si crémeux, si onctueux pour les amoureux de fromage gourmand. Disponible dans les grandes surfaces et les supérettes. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Reko fa afaka baky anao rasefo ianatra izy mbola tsaiko aloha hatreto mieritreritra hoe ano fianarana any tsy mena mitaha amin'izany ny prime zany ny orinasa ngeza ary matokazy sady tena mora varaka zay mora ny écolage ny prime tamin'ny 2007 defa nisy donc azo antoka ny azahoana ny baka plus ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flera bbb fa miankina aminao foana ao ny gestion sy ny management sa ianao tsy te hitantany orinasa mbavainty za te hanao commerce marketing de inona ny tsakanesana amin'ny prime paramédico communication droit anao ny soa fa zany onona amin'ny niveau T3 misy iprime madoly zay ale andrangà tanantsy rabe tamaga majoenga mpampianatra betraike fa zatrara dokotera professeur magistrat sekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto raso lasa zisketaka lasa radoko enao sisan'indrasana fiza efa tao iprime raha te ho tafa ohatranay zao investissez dans une valeur sûre choisissez iprime à lève l'avenir. Enjoy ny mpisihatra kibony tany. Stop, droit de sortie.
Isaranao tsy mbola misaraka aminay amin'ity arina ity mamerina ny araba tonga soindray ary atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao anoizy antsika izany avy hatrany dia mbola mitohy ary ampitomboana ny ezaka efa notanterahana ny tetikasa USAID Access amin'ny fanomezana ny tolotra ara-pahasalamana ho an'ny vahoaka malagasy. Efa maro ny ezaka fanatsarana izay efa natao tamin'ny alalan'ny fampitaovana sy ny fampiofanana ary mbola hitohy hatrany izany. Na tsy hoe intsony aza fa mandalo ny tetikasa mipetraka ary manohy ny asatrany ireo mpiantsehatra natao hitoetra maharitra ireo vokatra ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Henri Florian. Raha tiana ny hitondra fampandrosoana hito amintsika, mila matanjaka ny rafitra ny fahasalamam-bahoaka mba hahafahan'ny tsirairay miasa ara-dalàna. Mitaky faiza manao ny piasa ny fahasalamana izany, fotodrafitrasa manaraka ny fenitra ary fitaovana manaraka ny toetrandro. Isan'ny fandaranasa vatsian'ny vahoaka Amerikanina vola amin'ny alalan'ny USAID ny fandaranasa Access ary manohana ny rafi-pahasalamana eto Madagasikara amin'ny lafiny maro. Faritra 440 maherina nosy no niasan'ny fandaranasa USAID Access. Maro ireo sehatra voakasika ary nahitana vokatra mivangana tamin'iny taona 2024 iny. Ny asa mitohy moa zany atao anatin'ny taona ho avy manomboka eto dia ataoko hoe ny famindrana an'ireo asa rehetra nataonareo ho any ampelantanan'ny ministera fahasalamana tanteraka arak'izay azo atao mba azahoantsika zany mahazo ny vokatra mitombona sy lavitrezaka ao anatin'ny fotoanana dia efa tsy otsony aza zay dia mba hitohy moa zany ny asa zay efa natomboka miaraka tamin'ireo mpiara-monina antokaina teo rany. Nanome tohana momba ny tolotra ara-pahasalamana mba ho faran'izay manara-penitra arak'izay azontsika atao dia teo ihany koa ny asany araka tamin'ny ataontsika hoe ny ekipe management ny district ny emady izy tsika izay mitohananay amin'ny lafiny fitantanana leadership sy gouvernance dia tao anatin'izay rehetrarehetra izay moa zany ihany koa mba ahafahantsika mametraka ny tompom-pahasalamana utomombana sy mahomby arak'izay azontsika atao. Ankoatr'ireo, tsy misy ihany koa ny tolotra ara-pahasalamana tsara rehefa ratsy ny fotodrafitrasa, rehefa tsy ampy ny fitaovana. Eo anatrehan'io, nanavao ny tompom-pahasalamana sy toeram-pidiovanam-polony maro manerina ny faritra iasan'ny tetikasa Access. Notoloran'ny fandaranasa Access fitaovana medikaly moderne, ireo tompom-pahasalamana sy hôpitaly misy 2,000 manerina ny lozy. Mba hampanarana ny teknôlôjia, nomena fitaovana manaraka ny toetrandro ihany koa ireo mpanentana ara-pahasalamana ahafahany mandefa tatitra amin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany manoloana ny tranga mety iseho. Tratra araka izany ny tanjona ho an'ny USAID Access ary mbola ny anatsarana izany no tanjona amin'ny fotoam-piasana manaraka. Tena ny miandry atao anatin'ny taona maromaro ho avy dia fanamafisana an'ireo asa efa natomboka hatramin'izay. Fanamafisana zany voalohany indrindra mba ho tsaratsara kokoa ny zavatra atao satria araka ny teneniko teo afaka mireharetsika fa nametraka fiovana teny amin'ireo tompom-pahasalamana ireny fa mbola tsy afa-po fa mbola maro ny zavatra tokony atao. Fanamafisana, fanatsarana, fanatratrarana ny fenitra ambonimbony kokoa noho izay efa natao zay ary indrindra fanamafisana ny fitarian'ny pitarika rehetra ao ministera fahasalamana na any amin'ny CSB zany any amin'ny tompom-pahasalamana fototra na ny eo amin'ny distrika na ny any amin'ny fitalehavana any amin'ny faritra tsirairay avy zay esanay. Zava-dehibe ihany koa ny fisian'ny fanafody mba hahatsara ny tolotra ara-pahasalamana. Nisy ny fiara-miasa mahomby teo amin'ny ministera ny fahasalamana sy ny Access ary ny programme Impact ny efandrindrana ny chaîne d'approvisionnement ka ny hena ny taux de rupture amin'ny lafiny rehetra. Nanampy nandritra ny ady natao tamin'ny Covid-19 ihany koa ny tetikasa tamin'ny alalan'ny fametrahany ireo toeram-panaovam-baksiny sy ny maro samihafa. Maro araka izany ny fitaovana nomena ny mpiasan'ny fahasalamana, indrindra fa ireo mpanentana ara-pahasalamana izay miara-miasa akaiky amin'ny tetikasa. Farany teo ohatra, nomena bisikileta ireo mpanentana ara-pahasalamana mpitan-tsoroka na ny AC relais mba ahafahany manohana ireo mpanentana ara-pahasalamana namany. Maro araka izany ny asa izay efa nataon'ny fandaranasa Access momba ny fahasalamana ary mbola hitohy hatrany izany ho fanasovana ny vahoaka malagasy. Fa miteraka sakana ho an'ny fampandrosoana eto amintsika ny fampivangongona ny fahefana amin'ny faritra iray ho ny filohan'ny HCDDED tokony ho jerena akaiky ihany koa ny mahakasika ny fampitoviana ny faritra tsirairay.
isan'ny fomba fitantanana mahomby eto mampandroso ny firenena ny fametrahana ny fitsinjara-pahefana tsy tokony iandrasana ny fanjakana fohy be ny vina fampandrosoana fa tokony samy mandray ny etandrefy azy ny tompona ndraikitra isan-tokany mba hipaka amin'ny eny fotony zany fitsinjara-pahefana izany ilaina ihany koa ny fijerevana akaiky ny équilibre régional mba tsy hisy faritra ho taraiky amin'ny fampandrosoana matoatsika mbola manao mireklame zay équilibre régional zay misy faritra tena anisany vomafy ary tsy hita mihitsy anatin'ny échique politique zay mahatonga ny olona mangataka zay hoe mba hampitovio lentare ny zany faritra zany ary ny problème atsika ne dia tsy nisy na maha ty problème olana lehibe ty dia ny 63014 ordonnance nataony Gabriel Ramanatsoa général sy 63015 nanafoana budget provincial régional communal nanomboka teo navangongo taty tsisy nanafoana jusqu'à ty androany ka tokony zay tokony avereno any décentre de tsisy aden'izay ne satria samy manana budget zao le izy vangongo amin'ny toerana anankiray ankoatr'io namafisiny ireo avy amin'ny faritra ihany koa fa mitanila ny fizarana toerana amin'ny fahefana mpanatanteraka eto amintsika izay miteraka lesoko agoavana ho amin'ny famparisoana olana efa atsiniela io tsy misy ny fizarana sezy mitovy fa zaravila tokony raha misy ny fanelena mpikambana amin'ny gouvernement na mitondra fanjakana de mba tsy jogo ny avy faritra ny équilibre régional teny angatahany eto ny fampitoviana ny faritra amin'ny fampandrosoana rehetrarehetra ny lafiny ara-sosialy ny lafiny ara-toekarena misy fanangana fotodrafitrasa asadimo ny amin'ny faritra ety ny tena tsy taninarivorery Madagasikara zavatra hitany maro loatra ny olona vaotaninarivo ao gouvernement fa tsy aza ny fahatany ka iteny lazainy zany andraisany eo azy ilazana amintsika hoe tokony misy ny équilibre régional faritra maro manerina nosy araka izany no mahatsapa fa tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fampitovianjo ny faritra tsirairay ka izany no ilana ny fametrahany ny fijeram-pahefana tena izy ho antoko ny fampandrosoana mifarana ankehitriny ny fitokoana ny mpiasa eo anivon'ny zotra an-dalamby FCE na fianaratsoko test raha ny fanambarana nataon'ny syndicat-ny mpiasa oraisy ny fanjakana an-tanana ny fandoavana ny ampahany amin'ny latsakemboka ho an'ireo mpiasa misotro ronono sy ny karaman'ireo mpiasa eo anivon'ny FCE raha ny tapaka tahorin'ny fiaonany solitenan'ireo mpiasa teo amin'ny sy ny tompona andraikitra mikatso tato anatin'ny volana maro ny fampiasana ny zotra an-dalamby fianaratsoko test na ny FCE manoloana ny fitokonan'ireo mpiasa anton'izany tsy fisitrahan'izy ireo ny karama teo ihany koa ny tsy fahazoan'ireo mpiasa teo aloha ny fisotron-dronono tanatin'ny 13 taona taorian'ny fifampiresahana tamin'ireo tompona ndraikim-panjakana sy ny solotenan'ireo mpiasa ny herinandro teo tapaka fahiverina amin'ny asa n'ireo mpiasa manoloana ny fandoavan'ny fanjakana ny apahany amin'ny karama sy ny latsa-kemoka ho an'ireo mpiasa misotro ronono eo anivon'ny FCE betsaka amin'ny fampiresahana atao anatin'izy karazana dialogue amin'ny akapobeany ary nisy marimaritra iraisana atao dia ny azo lazaina hoe traçage ny resaka karama alefa tracena le izy manantena zay fa ito foana dialogue ary irinay zay ho anay syndicat mba manan'olana ny TFCT fa tsy mifampiseriserina akory ny sanatrian'izany no avaly de olana nokety zany aloha zany tapaka tamin'ny besinimary hoe kiasa dia dialogue moa zany fampiresahana tsy maintsy misy foana satria zay syndicat zany tsy dia tia tena loatra satria misy mpiara-tandrantsikana koa ny ao amin'izao plan V eo sahirany amin'ny tsy fiasiana terrain dia mila foana mifampiaino zany tsika dia zay micomprendre dia mazoto zay miasa wapetraka ny herinandro izao ny comité de redressement na ny komity ho an'ny fanarenana ity zotra an-dalamby ity raha ny fanazavana tsy fantatra kosa hatreto ny fahim-potoana isokafan'ny fifamezivezena amin'ny FCE ny zava-dehibe indrindra dia hoe mandeha io FCE io itsika nefa tsy andray risque amin'io satria misy lalam-by efa nalain'olona ny tenatenany any ka eto zany fitandrovana ny ain'ny olona sy ny fananany dia aleo jerena akaika reo lalam-by ahatra foloatra ny fanatanterahana ny tomban'ireo fahasimbana amin'ny lalam-by FCE ho tanterahin'ireo teknisiana manomboka ny herinandro faharoa ny volana martsa raha hiverenana ankoatra ny olana ny karaman'ny mpiasa sy ny lafiny ara-teknika sakana tsy ahafahana mampandeha ny FCE ihany koa ankehitriny ny olana ara-pitantanana sy ny tsy fahampiany lafiny ara-bola ahafahana mampiodina ity orinasa-panjakana ity
Tsy manana fahefana hanjifa ireo solomaso any amin'ny toerana voatokana ny ankamaroan'ireo marary maso. Ankilan'izay mahazo vahana ireo karazana areti-maso noho ny fampiasana écran. Ireo tanora izay mampiasa ireo karazana fitaovana maro samihafa no maro anisa amin'izay maso manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia. Fitsinokolona ny mitatry ny andinindin'izay. Manomboka amin'ny 10,000 ny vidin'ny solomaso vatsiana eny amin'ireo mpivarotra amoron-dalana. Manomboka amin'ny 3,000 kosa no vidin'izany any amin'ireo toerana voatokana ahitana ny fanaraha-mason'ireo opticien. Noho izay elanelam-bidy izay, maro ireo olona tojo olana amin'ny fahitana no mirongatra mividy ireo solomaso eny amoron-dalana noho ny fahasahiranana no anton'izany ho ireo mpivarotra. Misy fotoana zao vaky mividy raha le olona, dia rehefa vaky mividy raha dia mijery eto izy, tsy manambola akany amin'ny dokotera intsony izany dia mijery eo. Dia mety amin'ilay olona ilay izy hoe ty mety amin'ny masoko ty dia mandeha dia iny no vidiny, amakiny baiboly any am-piangonana na soratra. Eto zany misy karazany be da be ny zavatra tena ilain'ny olona amin'ilay izy. Ny ilaivan'ny olona ilay solomaso angala monture aloha ilay izy. Monture zany tena mpividy ilaivan'ny olona anazy eo. Izy zany zao mora raha filazan'ny olona anazy dia nefa eto izy 5,000 dia izay zao tena anjifan'ny olona izy io. Tonga eo daholo na olona lehibe na tanora, misy zazakely ary misy ahitana monture eo. Manoloana ny fanjifana ireo karazana solomaso tsy manaraka ny fenitra ireo. Zava-dehibe raha ny fanazavana ny fanantonana manokana ireo manam-pahaizana ho fitsinjovana ny fahasalamana. Ny opticienne dia olona anankiray spécialiste amina resaka verrerie sy lunetterie. Izany hoe izy zany tena natokana nianatra mihitsy momba an'izay resaka momba ny solomaso zay. Inona ny antony tokony hanatonanao andreny? Ny antony voalohany indrindra dia izy ireny mpanatanteraka ny prescription médicale mba bien centré raha misy aksa ny veranao na tsisy aksa ny veranao dia izy ireny manamboatra an'iny amin'ny resaka montage ny veranao zany mba hoe ara-dalàna tsara ny zavatra vita aveo mba tsy sanatry hitondra loza ho an'ny masonao indray izy fa tsy anasitrana ny masonao. Raha nikasika ny areti-maso amin'ny ankapobeny, saika nahitana fitombona amin'izao fotoana ireo tonga manantona toeram-pizahana na ireo mpitsabo voatokana. Ireo tanora izay mpikirakira teknôlôjia isan'andro no maro anisa amin'izany. Tena io aloha zany tsy mifidy taona aloha zany amin'izao fa surtout zany ny tanora no tena tonga manao consultation izay ny fiheverako azy dia noho ny écran satria lasa ohatry ny sur écran daholo zao ny travers rehetrarehetra. Izay ny tena antony voalohany indrindra aloha amin'izao fotoana izao ny tena hoe la plupart ny consultation rehetrarehetra dia resaka fatigue sur écran daholo ny atongavan'ny olona. Amiko manokana matona sina ny olona spécialiste amina zavatra anankiray dia tsara foana ny manantona spécialiste rehefa manao zavatra anankiray. Confiez vos yeux à des professionnels, misy tenenana ray an'izay dia zay angamba ny azoko atoroko anareo. Tsy manana fahefana anaraka fitsaboana manaraka ny fenitra ny ankamaroan'ireo marary raha mikasika ny fitsaboana maso manokana. Antony mampirongatra ireo fanjifana solomaso eny amoron-dalana. Fasakana tsy ahafahana manatratra ny tanjona ho an'ny fampivoarana ny vehivavy hatreto ny tsy fampiny fanabeazana ny ankizivavy eny fotony itsekilany antoka ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny fampandraisana andraikitra ny vehivavy izay atsasa manila ny mponina eto Madagasikara. Zava-dehibe araka izany ny fanentanana sy ny fanofanana ny vehivavy anana ny fizakantena amin'ny lafiny maro. Abraham Randriamanana. Vehivavy ny 500 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara ankehitriny raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Hatreto tsy ampy ny fanomezana sehatra azy ireo eo amin'ny lafin'ny fampianarana sy ny asa izay miteraka ny fiankinan-doha. Na eo azy izany manana ny andraikiny ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny vehivavy raha ny fanazavana. Raha mandray andraikitra reo atsasa manila ny vahoaka ireo dia tonga tokoa ilay fampandrosoana izay tadiavintsika. Tsy fampandrosoana tsotra fotsiny nefa ny ilaina fampandrosoana maharitra. Tsy tratra nefa izany raha tsy mandray anjara ozy isika ilay vehivavy amin'izay resaka fampandrosoana izay. Dikan'izany mila beazina manomboka izy mbola kezany dia tokony anana zoany ao anatin'ny resaka fanabeazana, resaka fahazahoana traikefa rehetrarehetra zany ny vehivavy mba hahatonga anazy mizaka tena ary ahafahany mandray anjara ao anatin'izay fampandrosoana izay. Ho marina ny fahavalon'ny volana martsa izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy
etsy amin'ny kianjabaria mahamasina no anamariana izany amin'ny fomba ofisialy ho an'ny eto Madagasikara. Hisy ny etsika samihafa mandritra izany. Intsakilany tsy ho tratra ny fanomezana ny fampiofanana ho an'ireo vehivavy anjaitra ny akanjon'ny mpianatra eny amin'ny EPP amin'ny andron'ny valomartsa io raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Ny Kolo Republika efa nilaza etsina hoe hampanofana vehivavy hoe izay hiofana zany eto Antananarivo ny amin'ny zaitra sy raha resaka zaitra aloha mbola eo ampandaminana azy zay tsy mety sara amin'ity valomartsa ity fa efa misy fiofanana hafa koa ihany nefany raha iverenana isan'ireo fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ho an'ny vehivavy malagasy nandritra ny fandalovan'ny tany mananjary ny 24 febroary lasa teo ny fanomezana ny fiofahana manjaitra ho an'ireo vehivavy anaty fikambanana eto Madagasikara ny valomartsa izao. Ireo vehivavy nahavita fiofahana ireo izay hanamboatra ny aron'akanjon'ireo mpianatra eny amin'ny EPP raha ny nambaran'ny filoha nandritra izany. Fanandray ny fitantanana ny faritra aloatra mangoro ny gouverneura voatendry ny fanjakana ny zoma fahatelo ny volana febroary lasa teo enim-bolana taty aoriany nanesorana ny gouverneura teo aloha no voatendry Dr Marosandratana Gy tsy afapo tamin'ny asan'ny gouverneura teo aloha ny tena ny raha nambarany tao amin'ny lahateny ny fandripahalemana sy ny fanamboarana ny lalana tena ratsy no lahara-pameana ho azy ny kidina pina izay anaovana ezaka manokana ihany koa ankehitriny. Dia lalana aloha voalohany indrindra route nationale io za tsy anao hoe anamboatra ny lalana tanteraka fa ilay ndraikitra azony atao ohatra ny faritra misy io ny engin dia azo ataony no manao terrassement fotsiny isaky ny maintany périodique zany le fikarakarana le lalana na nosy be lalana andelamena fa zay mbola verika eo tiany le qualité le asa raha anao lalana ianao dia mba jerevo tsara ohatra ny anono karongana ny lalana mandedelamena fotaka izy rehefa avy fa misy tany fasika ny ao tany fasika tany mifangaro fasipasika ary tapoketsy reo azy taterinao ohatra zany koa ny nosy be nala fotaka dia lasa mangoraka tsy afaka na lasa taxi moto nefa raha mitaraina ireo mpampiasa lalana amin'ny commune Androkavato sy commune Ambandro ao amin'ny faritra Vakinakaratra no ny faratsian'ny lalana any an-toerana sahirana araka izany ireo tanitsasy ireo mpitatitra amin'ny famoaham-bokatra tsy misy ihany koa ny fanamboaran-dalana ataon'ireo tompon'andraikitra ka miteraka fatiantoka ho azy ireo raha ny fanadihadiana natao. Andrinirina Randria Miarsoa Kolo TV Antsirabe. Efa taonany maro izay no nijalin'ireo mponina mpampiasa ity tetezana eto amin'ny fokontany Voajanahary ity ato anatiny commune Ambonivohitra Antsirabe distrikna Antsirabe voalohany. Ity tetezana ity izay mampifandray fokotany maro ary mandalo eto avokoa ny vokatra ireo tatsaha izay hoentina miakatra ao Antsirabe atapy-tanàna. Tojolana tanteraka ireo mponina ety atoerana rehefa vanim-potoana fahavaratra toy izao noho ny faratsiny lalana sy ny fahasimban'ity tetezana ity izay difitra ny rano tanteraka ka tsy afaka andehanana raha ny fanadihadiana natao. Fiferetanana tokoa satria raha vao miakatra ny rano eto amin'ny tetezana ity dia nanzafy kely raha avy mianatra dia efa miferinayna ny tena hoe andanatsy ianao indray. Tena sarotra indrindra zany amin'ilay lalana satria anisan'ny miaim-bahoaka ny lalana. Fokotany farany andrefana amin'ny avaratra ny fokotany misy anay izay ny tsara fara. Tokony bisy miasa eny aminay nefa mifireny aminay zao tsy misy tomobile le mandeha anaty camion any dia vao mandeha ianao taxi moto zao miasa betsaka nefa ray alina ny taxi moto tonga eny Antsirabe tsy efanay zany ray alina zany tomboka dia tombotsoa anay zany raha mba vita ny lalana tonga eny aminay mibisy frais eninjato no mety ho alohanay. Ndraindray amin'ny 7 alina vao mena ny rano zay afaka mody nefa olona mbola mody any Androkavato any Amarifangady any Alakamisy zany toerana zany mbola 4 kilometra miala eto nefa dia tsy afaka mody makany ireo olona ireo raha tsy mihena ny rano any amin'ny 7 alina any ka dia zay ny atao hoe atsoavo antsika rehetrarehetra zay mba mahena dia mba atsona antsika rehetrarehetra mba hijery akaika zay afaka manampy manao tolo-tanana hanamboatra sy karakara ny lalana sy ny tetezana ety Voajanahary. Nisy araka zany ny olona tsara sitrapo avy eto Antsirabe izay nanome tolo-tanana tamin'ny fanalana ireo fasika izay mahatonga ny raha miakatra eto ambonin'ity tetezana ity mba hahafahan'ireo mponina miainao anatin'ny filaminana tanteraka rehefa miampiteto. Mijaly ny olona ary sendra andeha tetỳ tamin'izay orambe mahita ny olona mahatombo mahatinina misy ary olona efa lasa lavitra voavonjy dia zay no nanapahako hevitra hoe amboariko tia mandraba vitan'ity tsara satria avy tetezana io dia any amin'ny 4 metre any ny alaliny dia ataontsika izay atafiditra ny cureny izy androany aloha mba sitranay
mba hoe mba misy avitravitra kely ihany a mba elaela vao miakatra ty lalan'olona ty fa ny mpianatra nge amin'ny enina mijaly ary teto mihitsy a fakimaly a nampalahelo any jery mpianatra satria nisy ny antso hoe andao mba jereo andre matora zanak'olona dia nandeha nijery teto a dia zany no zava-mitsanga fa fitiavana an'ity Atsirabe ty a no antony nanaovana an'izao lalan'izao ary zay mba olom-bofidy a na hoe mitatana n'ity tanàna ity dia mba tokony hikarakarany tony fa mampalahelo mampalahelo io dia mijanona ty mandra-pahavitan'io lalana eto amin'ny Valava sy eto Voajanahary a mandra-pahavitan'io ary andefa benina fa dia ho ataontsika mandra-pahavitany misy olona te hanamboatra ifanampy amintsika dia afaka manao an'izany nisanizy nantompona ndraiky eto amin'ny tanàna ary fanampy an'izany raha zay ny afitanan'ity ho tsara ho tombontsoa amin'ny vahoaka dia vonontsika araka izany dia nitondra fisaorana ireo mponina tamin'ny tolo-tanana ny fanarenana ity tetezana eto amin'ny fokotany Voajanahary ity izay mampifandray fokotany maro ato anatiny komina Ambonivohitra Atsirabe. Amin'ny maresaka avy any ivelany mpifindra monina afrikanina mainty-hoditra maro no monena amin'ny sisin-dalana sy miaina tsy zarizary ary miandry ny fanampiana avy amin'ireo vondrana tsy miankina amin'izao fotoana noho ny fitsoahana herisetra mianjady amin'izy ireo any Tunisia. Tsy herisetra ambava fotsiny fa efa tonga amin'ny fikasia tanana mihitsy ny ainan'ireo mainty-hoditra iaran'ny fanavaka vaham-bolokoditra ao Tunisia ankehitriny. Anjatony kosa ankilan'izay ireo efa nahazo ny fiaramanidina hiazo ny tanindrazany. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Ivoriana sy Maliana manodidina ny 300 no efa nahazo ny fiaramanidina hitondra azy ireo ody an-tanindrazana androany taorian'ny antso izay natao manoloana ny herisetra mianjady amin'izy ireo noho ny fanavaka vaham-bolokoditra ataon'ireo Tunisianina amin'ireo mpifindra monina mainty-hoditra any amin'ny fireneny nanomboka ny volana febroary lasa teo. Raha herisetra ambava na fanesoana sy fandroahana no nataon'ireo Tunisianina tamin'ireo samy afrikanina mainty-hoditra teo aloha tonga amin'ny fikasia tanana amin'ireo izay mifanehatra amin'izy ireo izany amin'izao fotoana. Isan'ny aran'izany ity tovovavy ity. Efatra amina tonga avy teto Tunisia ao no niarany herisetra ambava sy fanesoana rehefa eny an-dalana. Fa tamin'ity indray mitoraka ity vondrona tanora manodidina ny 9 no indray nikasy tananahy ary nilaza fa tsy mila olona mainty-hoditra ty Tunisia mandehana miverina any amin'ny misy anareo sy ny maro hafa. Mikro tatsaina tanteraka ao na ny voaka ny trano aza tsy vitako intsony. Tsy ahivina ny faraka amin'ny 20 ny volana febroary teo nanao fanambarana ny filoha Tunisianina Kais Saied fa fototry ny herisetra sy eloka be vava ny fisian'ireo mpifindra monina antsokosoka avy amin'ny firenena afrikanina atsimon'ny Sahara. Mpifindra monina afrikanina mainty-hoditra maro araka izany no monina eny amin'ny sisin-dalana sy miaina tsy zarizary fa miandry fanampiana avy amin'ireo vondrana tsy miankina amin'izao fotoana noho ny fitsoahana ny herisetra mianjady amin'izy ireo. Dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no masaka azona tolotra tamin'ity asabotsy ity ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany. Mametraka ny mandra-piona tompoko. Vous a présenté ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.